io lay vanim-potoana io a lay fandalovany Macron vanim-potoana anankiray fanararoatra io zany anehoany ny tena malagasy a ny zavatra tokony ho takiny amin'ny la France eo ny resaka nosy malagasy fa azadiny koa fa ny voyage ny Macron aty amin'ny océan Indien tsy mijanona eto Madagasikara za zany mba misy fanontaniana apetraka any hoe antsika zao dia tsy misy resaka akoatrany hoe kabeso ny ampanjaka toera izy hoe tsy maivana zany a fa ao aorianany fandalovana eto nge Macron ka mbola andalo atsy amin'ny nosy Maurice izay misy relique 10 ho andeha ho averiny amin'ny Mauritianina antsika kabeso anankiray zany dia vita tsy manamaivana an'le resaka ao fa ozy hoe betsaka ny trosa mbola tokony honerany la Frantsa amin'ny Madagasikara saingy ny olana ny antsika raha moa le izy nge rehefa tena jerena zany dia filoha manginy zay ny président zany le ho avy raha zay ny azo ilazana azy a dika zay inona moa ny zavatra ho andrandrantsika amin'izany ao amin'ny COI mpikambanao zany akoatran'ny la réunion zay efa départemental frantsay a dia misisika mafy koa zany izy amin'io amin'ny fampiadinany Mayotte sy Comore zany ampidirana ny Mayotte ao anatin'ilay resaka io dika zay zany iamafy ny empriseny France aty amin'ny océan Indien fa i Madagasikara etsy ankilany moa zany amin'izay lafin-javatra rehetrarehetra zay dia ohatrany hitanao hoe tsy fantany akory izay tokony ho ataony ao anatin'ilay izy dikan'izay ozy aho hoe efa ampy a izay gedra nataony la Frantsa ho antsika izay fa tokony ezaka hitady lalana hivoahana amin'izao zavatra misy zao tsika satria ny firenena tafavoaka dia tsy misy afa-tsy ny mampiasa sy mionona amin'ny zavatra ananany ihany aloha fa raha entehatra amin'ny vahiny na entehatra amin'ny la Frantsa lava eto a ozy hoe tsy ho tafavoaka mihitsy tsika feany zany dia ozy hoe ilay sommet ny COI tsisy nininina ho andrandraina mihitsy raha ho an'ny tombotsoan'ny malagasy aloha hatreto aloha dia ny foto-kevitra no nampiray moa zany da ao anatin'ilay fiarahana ary naharesy lahatra ihany koa natevin-daharana ny antoko otrikafo tamin'izany fotoana zany a mbola voatana ve ny foto-kevitra sa tsy a niova ve sa tsy niova ozy aho hoe tsara toerana kokoa ny mpanaraka ny fandarantsika ny mpanaraka ny antoko otrikafo amin'izay valiteny zay hoe niova ve sa tsy fa zay aloha dia niezaka mitany an'izay foto-kevitra nitsoroan'ny antoko zay fa ny fomba fampitahana azy angamba iny noa samy manany azy eo an'ny mpitarika teo aloha ny mpikambana teo aloha ny tena moa zany ny eto amin'izao mitarika ny antoko dia miezaka mitanan'izay foto-kevitra zay fa hoy aho hoe eo ianareo any atokantrano any sy mpanaraka ny antoko ho vavolombelona amin'izay lafin'izay hoe niova ve sa tsy ny antoko fa zay aloha dia miezaka mitana hatrany an'izay foto-kevitra sy linina politika nijoroany sy nafantarana ny otrikafo hatramin'izay nijoroany zay miazakatraka be ny fandehan'ny raharaha na ny raharaha-pirenena moa amin'izao fotoana zao be lehibe ro ataontsika hoe teboka mahabe adihevitra aloha zany na mikasika ny tany mikasika ny ataontsika fampiasam-bola ny lafin'ny toe-karena ny lafin'ny fitantanandraram-panjakana ny resaka démocratie sinsisa alarabe avany ataoko mahitsy be tia ianao avy misedra fifidianana indroa metaona tany amin'iny faritra tsy mandrefan'iny teo aloha fifidianana solombavam-bahoaka dia nanaraka iny ihany koa ny fifidianana be ny tanàna tsy mandrefana dia azo lazaina fa hoe mitodikana aloha zany ny maso mpanarabavo maro amin'izao fotoana zao mikasika nyty raharaha base toliary ty nareo tao anivon'ny otrikafo indrina fianao dia isan'ny naneho hevitra tao anatin'ireny dia aleo mihitsy ianao no natsony ianao dia zanaky ny faritra raha teo antetikasa raha everina sy lazaina ary ombenimbeny raha eo anivon'ny fitondram-panjakana dia voafarany teo tamin'ny zomalasa teo ny prime ministre lehibe ny gouvernement niaraka tamin'ireo ministra raiky ambiny folo be zao tonga tany toerana tamin'ny herinandro ty raha tsomala zany eo anivon'ny tetikasa base toliary dia nanome asa ataontsika hoe asa salany hoe imo zany le asa takalo vola 7 ariary isan'ny olona sy ny mpandray anjara ohatrany famirosy rehefa fanotsonany atsimo larabe vahiny nefa nareo ohatrany manao tazan-davitra ty dia so dia hafa ny famakinareo an'le marina zay fanontanianao zay ny ampahafantarana ny mpiainy fotsiny dia isan'ny tany toerana nandray anjara tamin'ilay hetsika fanoherana ny tetikasa base toliara farany teo zany ny tenanay zay nisy moa zany ny mpanomana an'le hetsika fa zay ndray kosa zany na tsy tao anatin'ilay mpanomana ary dia hoy zay hoe rehefa itovizana lay
indray hevitra mifanohizana fanoerana an'ilay tetikasa de tonga zany zay nanatevin-dahara sahala amiroa efa nataonay hatramin'izay satria ataoko hoe teo amin'ny 4-5 taona teo zay de mila ataoko hoe 3-4 isa-taona no nidina tany nanao an'izay fanetsiketsehana nanao an'izay fanoerana an'le tetikasa zay satria tamin'izany fotoana de efa fantatra hoe hiverina hisokatra indray ilay orinasa tonga mony novambra 2024 io niverina nisokatra io izy taoarinan'ireny hetsika sy zavatra niseho reny tokoa dia nidina tany Tuliara zany premier ministre lehibe ny gouvernement zay niaraka amina délégation maromaro avy eo anivon'ny gouvernement lay resahanao teo ny zavatra nisy moa zany de hoe hifampiresaka hifandinika am'ireo lay rontota ny andaniny avy aty aminay le tsy momba ny ankilany avy any am'ireo lay vityanisa tena mariako tsara mihitsy vityanisa lazaina fa pomba n'ilay tetikasa reo misy solotenanay satria tsara aloha zany manamarika raha le hetsika na voasambotra ny colonel Fanampera dia ny vovonany cellule de crise divo Madagasikara zay misy anay eto Antananarivo ny foibeany isan'ny nanangana an'izay ny otrikafo de ny sampana any Tuliara zany no nitarika an'le hetsika talohan'ilay 9 aprily natrehana farany teo zay navoasambotra ny colonel Fanampera iny satria isan'ny mpiambany cellule de crise divo Madagasikara ao Tuliara ny colonel Fanampera zany hoe mandray anjara feno amin'ilay fanoerana an'le tetikasa zay akoatran'ny filohan'ny otrikafo sy mahafiloha lefitra ny fikambanana Masikoro sampana Antananarivo fima zany de eo koa ny cellule de crise izay zany aloha taoarinan'ireny savorovory reny dia nisy n'ilay fidinan'ny délégation nantarehan'ny premier ministre tany iny zay moa zany le fampiresahana nisy olona anankiroa zany voantso teo anivon'ny cellule de crise Tuliara zany dia hoe hanatrika an'ilay fionana rehefa ny fampiresaka zay hoe inona no atao anatrika ve satria nanapa-kevitra izahay rehetrarehetra fa tsy anatrika an'ilay fionana inona no antony efa nandray fanapahan-kevitra nge ny fitondram-panjakana hamenona hampandeha indray an'le tetikasa raha ho natao zany fifampiresahana aminay de ny elohany nanapahana hevitra ny tokony efa natao le fampiresahana satria izay nge efa naneo fihetsiketsehana foana efa naneo hevitra foana mifanoherana iny io e dikan'izay hoe zay melohany andraisana an'le fanapahan-kevitra ny tokony natao ny fampiarabe fa iny mety aminao fanazavana ianao fa ny zavatra eno rehefa misy satria misy tompona andraikitra mpitondra fanjakana filoha levitry ny antemera-pirenena faritany Tuliara ny sondavim-boaka vafito Tuliara voalohany Tinoko Roberto de milaza ary mamerimberina hatrany na de nijoro tery amin'ny 13 mai izy tamin'ny etsika 73 député de milaza izy am'izao fotoana zao fa niova le cahier de charge zany hoe nisy fiatsarana mety naheniny feo sy ny faneho-kevitra mety ho fanoerana izy de nisy le fantsina de hoe satria niova ny cahier de charge de zay natonga azy indray am'izao fotoana zao fa de hoe tokony irosonina ary tokony hoanana satria tokony hotoanana ary tokony irosony asan'ny base Tuliara sa hiteraka asa sy fampandrosoana ho an'ny faty Tuliara ka sao de teo zany le izy hoe tokony maharaka le fiovanao anatin'ny cahier de charge nareo manana an'izay ve nareo sa tsy manana de nareo nefa le hoe tsy nandray anjara inona ihany zany satria tsakily nareo tokony midinika tonga ny fotoana fampidinina de izy nareo hoe zay tsy mandray anjara de inona ny tena izy ry ela arabe vahiny hiditra am'izay ahako fa ho faranako zany le teo hoe averiko le izy hoe tokony melohana andraisana fanapahan-kevitra natao le dinika fa ny zavatra tian'ilay fitondram-panjakana ao ataony de tiany anamasina fotsiny ny fanapahan-kevitra efa niraisiny teo zany izahay le manohatra an'le tetikasa izay no efa tsinjonay ka nahatonga anay tsy nandray anjara tamin'le adihevitra fa raha tena ankitsim-po le izy zay nge vonona foana amin'ny adihevitra fa raha kamitaka kosa zay tsy mandray anjara am'zany de iny moa ny premier ministre lehibe ny gouvernement tany arivan'iny de hitantsika to amin'ny manjery fa hoe de efa samy nanaiky na ny pomba na ny mpanohatra fa ho atao lay tetikasa iza tena tao anatin'le izy tena zay nisy fanamarana miombolana ke nataondra ataontsika hoe solotenana antoko samy hafa any amin'ny faritra tsy mandrefa na Tuliara indrindra misy hoe RNDM HVM Matim etcetera ka zany tokoa izy ka ary sovatandreo olo reo fa tsy feo fotsiny raha nisy otrikafo tao anatin'ireny de afaka nanazava ako fa tao anatin'le antoko voaresaka teo aloha tsy nisy otrikafo tsy nisy cellule de crise ihany koa divo Madagasikara any Tuliara de tsy hitako zany zay ho resana fa anjara n'ilay tompona andraikitra voalohany amin'ireny antoko reny ny manazava satria raha ny 9 aprily nisy solotenan'ny tim tonga tao ny député tim nisy solotenan'ny RMDM tonga tao nisy indray ny fanambarana iny de zay anjaran'zareo no manazava an'izay fa maninona no misy azy zavatra ny fantatra aloha zao ny MFM nefa nanao démenti
taorian'ny fanambarana iny fa Tsy tsy mahasolo nanao tena nizay azy. zareo iverina am'le resaky ny solovaovahoaka tianoka robe to resahanao marina tokoa zany fa nisy reny resaky reny ary ozy aho hoe ireny mbola nanao fandarana moa izy tamin'ny fahita lavitra tsy ireny ozy a le tena mampalahelo ary mahatonga ny olona tsy ahatokony mpanao politika etsony napomba nampanohatra ny fomba fanao politika ny olona sahala am'ireny milaza izy zany fa hoe tsy manohatra botolo fa efa nahitsy ilay cahier de charge ary mbola nilaza ihany koa izy zareo zany hoe tsy misy fifanarahana fitandrahana vaventy eto Madagasikara tsara mihoatra n'ity base toliary ity ary natonga ny Amerikanina tamin'ny alalan'ny ambassadeur ny eto amintsika ny félicité ny filoha Andry Rajoelina de ozy aho hoe firenena izy moa no mahita arena adala tompo sahala amin'ny Madagasikara ka tsy ho félicité ny ianao ao anatin'le izy zay tsara no mampafantatra le orinasa base toliary angezy hoe fa lasa hoe fuel énergie zay compagnie américaine io zay no mahatonga ny ambassadeur ny américaine misisika mafy amin'ilay fitrandrahana satria le izy a tsy resaka ilmenita tsony fotsiny tsy resaka monazita tsony fa misy 30% na terre rare koa ao anatin'le izy zay ifampitediavany firenena matanjaka fatratra ao anatin'izany a ny américaine hitantsika ny zavatra misy any Ukraine sy ny karazan'io zay zany le izy miteny izy hoe fifanarahana farany tsara zay aloha izy amin'ny malagasy no mahafantatra an'izany fifanarahana zany mba afahafataro zany fifanarahana tsy tena tsara zany ao anatin'le izy fa le izy nge kobokoboninareo manao saloboko manao fotsiny eo nareo de fa alemany metsiny hoe zavatra tsara io sakananareo nareo tsy mba manady aty ka avoe le cahier de charge avoe zay fifanarahana zay ho jerena ampifandraisika maty zany le izy zany satria raha maheno koa zao ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina tamin'ny omaly hoe misy manakorotana zavatra efa milamina tsy resako zany le ampahany resahany hoe manova ny tantara hoe misy tady anova ny tantara fa le hoe manakorotana miverimberina amteny avoakan'ireo ataotsika hoe mpitondra fanjakana io le hoe manakorotana io ary tsy voandroany fa nadritry ny fotoana efa lava hatramin'ny joron'ity fitondrany tarina remoto Andry Rajoelina ty manakorotana de tsy akilany etsy zany misy ihany koa le mpanao hevitra hoe tokony misitaka ao anatin'ity raharaha ty ny mpanao politika fa alao ny teknisiana noho iteny ele arabe vahiny za aloha variana am'izany adevitra zany tena mialatsiny amin'ny mampanao politika ny antoko politika ana tsirairay tokony anana fomba fijery mazava makasika ny ofifehezana ny arena kibon'ny tany eto Madagasikara zany isitaka hoana ny mpanao politika ninona resahanao na iza règle eto ambonin'ny tany zany na hoaiza ianao na hoaiza ny sehatra politika ny vovonana faratampony manapa-kevitra amin'ny fomba hitantanana ny firenena manaraka ny fanatanterahana n'iny ny teknisianina rehefa avy eo fa aza mirediredy eto Madagasikara ka milaza fa hoe ny teknika no ifeny politika tsy misy an'izany eto ambonin'ny tany décision politika aloha manatanteraka an'izay a ny teknisianina rehefa avy eo ary manahirana amin'le adevitra ianareo anie le milaza fapombo ianareo le mpitondra fanjakana milaza nay manakarotana za aloha tsy ny Andry Rajoelina nga mpanao misy ohatrany tsy mpanao fanatanjahantena koa ny fahafantarako ny ministre ny serasera miteny zany mpanao politika décision politique no ndraisina nanokafana le tetika asa base toliary ka maninona ny mpanao politika ny zany fa menao zao zanaky ny faritra faritany toliary moa zany maro satria izy zanaky ny faritra androy a tsy manena misy teneniko mihitsy anarany sy eo anatin'ny Facebook eo zany le izy tsy miole zay isan'ny mpampianatra ao amin'ny université ny toliara de hoe aoka mba tsy hidiran'ny resaka foko ty resaka base toliary ty satria ianao zao de hoe isan'ny filoalefitra ao anatin'le fima ianao a ny resaka masikoro de lasa miditra ao anatin'izany keo le izy atsambadika jereko tsara mpanao hevitra ny anaty ny masikoro sy ny aty amin'ny vezo zany de aty ambadika ny Tangalany de ohatra lasa miditra ao anatin'izany mety ho tonga amin'izany nge le izy mety sanatriny vavy mety hisy resaka fifandonana amin'ny samy foko raha ohatra ka mandeha satria tsy akilany sasany hoe reto mahazo tombontsoa amin'le izy ity mahatsiaro voadona ao anatin'le izy tsaloha mietreritra hoe tsy tonga amin'izany misy mampirisika ny atongavana amin'le izy amin'izany misy raha tsy saina zany manao an'izay fa ozy hoe tsy ho tonga amin'izany io maninona moa ny voaresaka le resaka foko zay io zao tsy mahafinaritra mihitsy ny firesahana azy fa ny zanadriaka nge zay miady fantatra ny tsy ampiasana ny plaziny andabo io ampiasain'ny base toliary ny fivelomany vezany mpiandriaka zay le izy didina ny roaly leo zareo anatin'io ny association ndrareo zanadriaka io raha ampiasanao zany le plazy d'Andaboy hoaizy re olona tokatrano roaly leo de raha miteny an'izany ve hoe ty misy zanadriaka zay nivezy fantatsika fa mpanjo ny mpiandrika amiko tsy misy miresaka foko zany
zavatra lojika zany de resahana raha miresaka indray ny lalam-pirenena fahasiva ray manontolo iny ny foko masokoro no maro anisa tompony iny tsy mivelona amin'iny na de efa ao ara ny foko volambe folo fampahafantarana lay atao ao anatin'le izy fa ozy raha ho azy any ho an'ny otrikafiny anay de mazava are-pirenena io fa zay tsy miteny hoe any vezy rery io na any masokoro rery io na an'izy io foza hoe aza vilivilitsika le adevitra ao anatin'le izy aza mandranitra sanatriaviny vava adipoko ao anatin'le izy na ny avy any avaratra na ny avy eto anivotany na ny avy any atsimonosy tokony samy isitraka ny arem-pirenena tontolo izy zay ny adevitra indrindra ho anareo otrikafa ho anareo anatin'ny ataontsika hoe etsika diovina Madagasikara otrandrana sa tsy otrandrana le arena ao io fa somainty io sa hoe inona de izy faharoa atraizany mety ho herin'ny nareo resahako io zany le ataontsika hoe contre zany anty tetikasa base toliary ty satria raha zao fandehan'izao raha terena zany le démarche ataony avy amin'ny fitondram-panjakana nalefa taoriny etsika tamin'ny 6 avril tonga tany reo lohandohany ampitandriny filaminana de iny ko moa zany ny premier ministre miaraka am'ireo délégation maro tao anaty membre ny gouvernement de efa miditra amin'ny etsika social zany zao ny base toliara tamin'ny raha hitako tamin'ny maly toy le izy am'le hoe mikarama 6 ariary isan'andro zany ny olona mpandray anjara ao anatin'le izy tsy ohatrany fa karazana rouleau compresseur ve zany ry le arabe vahiny zay natoko hatraizany mety ho herinareo ao anatin'le manohitra nyty tetikasa zay mialohan'le hoe lay otrandrana sa tsy otrandrana lay izy misy fanontaniana maromaro aloha zany tokony mapetraka sy ditsika hevitra mialohan'izay aloha de oza hoe inona aloha ny tombontsoa azontsika tamin'ny Ambatovy de inona ny tombontsoa azontsika tamin'ny QMM tokony hipetraka aloha zany adevitra zany manarak'izay de oza hoe inona moa no mampatahotra anareo hoe ianareo nge milazanay manohatra botolo satria zany zay ny resahandrareo fa maninona kay no afeninareo le cahier de charge zay fotsiny aneny adevitra maninona no afeninareo le fifanarahana lazainareo fa tsara indrindra zay nazahoany Andry Rajoelina félicitation tamin'ny Amerikana maninona no afeniny ny azy zany zay no fanontaniako ny akoatran'izay de ozy hoe ilay izy mba misy lojika ihany no fomba fitantanana ny firenena amin'ny otrikafo ny anay de mazava ny akamaroany ny malagasy 7 isanjato ny sifra farany miaina amin'ny tontolo ambany vohitra na ny sakafo hoanitsika ny mbola afaratsika ny akamaroany ozy hoe mialohan'izany adevitra any otrandrana sa tsy otrandrana andao aloha tsika amokatra andao atsika amboly andao atsika iompy andao tsika nosy ao anatin'le izy tsika e tsy misitraka na ny arena ao anatin'ny ranomasitsika akory andao apetraka zany adevitra zany apetrao zany politika zany raha lojika ny mpitondra fanjakana ny politika ny tokony hitodika bebe kokoa amin'ny famokarana zany hoe amin'ny fampivoarana ny tontolo ambany vohatra ndray ny akamaroan'ny malagasy velona sy ny vinany ety fitondrana mijoro ty le arabe vahiny de mifototra amina andro telo zany hoe 3 piliers de eo zany ny lafin'ny maolona de ny faharoa mikasika ny angovo sy ny industrialisation de ny fahatelo resaka bonne gouvernance zany resaka administration ohatra ny tsitako hoe zao izy am'zany zany zavatra resahany andao le fototra amin'ny fambolena ny any amin'ny tontolo ambanivohitra andao raha jereko amin'ireo zany raha jereko amin'ireo hoe 3 piliers reo zay ny mety hoe ato am'le 2e pilier zany izy hoe anovokovoka amin'ny resaka industrialisation sisa de zany resa zany ange amanao misy lojika ange ny zavatra ianao miresaka industrialisation inona aloha le vokarinao inona no ahodinao anatin'le industrie zany ange ny adevitra ao anatin'le izy ianao le izy zany ndraindray ozy ohatran'ny rediredy mipetraka mialatsiny am'le fomba fite tsy fantatra akory na ny filany ny vahoakanao tsy fantatra ao akory na ny priorité ary eto amin'ny firenena tsy fantatra ao akory zany ao anatin'le izy any ka lasa mandeha any amin'tsizy le izy ny olanao de ny ama ny olany avy any ivelany satria mitady terarara ny firenena matanjaka mitady monazita mitady ilmenita de any ianao ny miazakazaka na de ivarotanao any Madagasikara ary de ataonao zay fa eto na ny sakafo hoan'ny vahoakanao ara tsy hitanao de tsy apetraka ao zay politika zay ninona resahantsika ny olona afaka mampandroso firenena ny olona afaka miady hevitra aloha de ny olona voky
zay le izy tsy asa ve ny fambolena sy ny fiompiana aminay asa zany eto zao misy zavatra tsaivona kely zany ny androany an'izao tika miresaka zao mamory ao andreny vohatry ny toliara mifokotany ndraiky ambe efapolo ao ny ministra ny jono amin'izao fotoana zao andresy lahatra ny olona zany mba tsy anakanana n'io tetikasa basy toliara io ozy hoe efa impiry notrikafo mametraka hoe avozy re andre mato ministra io accord de pêche io fa mamoetra mamono atsika io ianao ministre ny pêche tsy ianao no ministre ny minina aloha ka andresy lahatra ny pon'ny toliara zany zao apetrano karazany hoe forum lehibe ho an'ny tanora mikasika ny hoe ny toekarena manga sy ny jono zany satria manomboka rapitso izy io raha tsy diso de mety de apetrao ny politika anao mazava makasika an'izay mba ahafahany vahoaka malagasy mahazo tombony amin'ny azan-dranomasina zany zany ny adidy miandry ny ministera ny jono sy ny toekarena manga tsy fa mba manao ezaka ihany zany izy mba manao dobodobo kely mba asiana trondro-karpa sy tilapia amin'ny za aloha mialatsiny foatra ny variana am'le izy ihany variana am'le izy sa tsy miteny hoe ratsy le izy fa indraindray mamperitreritra ihany manao dobokely eran'ny tanàna ozy izy ianao so de variana an'le dobokely tsika de azandranomasitsika tonga ao ny japonais mangalatra azy tonga ao ny sinoa mangalatra azy tonga ao ny mpikambany vondrony européanina rehetrarehetra mangalatra azy de tsika ahoana anaraka doka vetivety tsika ilarabe vahiny de toizana ny antso ny resaka miaraka amin'ny piaino taoara eny ary mbola mitoy ny fandarantsika mbola eto ihany koa ny vahiny indray matoy ilarabe vahiny zay folohan'ny antoko otrikafa ao anatin'ny herinandro ity mba ao anatin'ny herinandro masina moa zany tsika zao hoan'ny kristiana ilarabe vahiny ao anatin'ny herinandro avy ity de zavatra anankiroa zany nisy eo ny fahatongavan'ny filoha frantsay fitsidihana mihitsy moa zany fitsidihana ofisialy zay amin'ny herin'ny rapitso moa zany no atanterahany azy 23 de aorinan'izay ny fionana sommet 5e sommet de la COI zany amreo nosy dimy ety amin'ny ranomasimbe indiana ireo COI zany rehefa najerena Madagasikara nisy ny any amin'ny larana fahadimy zany hoe voalohany avy any aorina aloha zany raha jerena mikasika ny hoe ny arikarena amin'ireo nosy ireo miresahana moa zany sady nosy manana ranomasina ireo Seychelles isa lasa lavitra be na fizantany na jono Maurice koa torak' zany isan'ireo ataontsika hoe firenena manana polina azo lazaina fa milamina dia eo Comore zao efa nisomana lavitra be atsika raha jerena amin'izany La Réunion moa zany miaraka amin'ny Mayotte eo ihany amafrantsay an'izy raha mba avafotsiny satria isy ny loha hevitra ao anatin'izany mikasika ny sécurité souveraineté alimentaire resanao moa zany mikasika hoe tokony any amin'ny mambolitsy tokony isy politika mazava mikasika ny tontolo ambanivohitra tanao ohatrany manao oanaty filazan'izany zany zao fanotelantsika ny apetrahany fianambeany sy ho io tao anatin'izay fotoan'izay i Maurice Seychelles mbola tsy napetrahana an'izy akory tsy hoe tsy intéressé ao anatin'izy raha mifahitako azy fa ohatrany hafahafa ihany zany hoe tany be tsika ny nosy lehibe indrindra mireo nosy ato amin'ny ranomasina indiana nampifalaisika amin'le zavatra misy teo zany hoe isika ity zany ahoana marina ry Elarabe vahiny ao anatina ataontsika hoe mandeha makany amin'ny tsingeritaona fa 520 ny verena faleovatena maty zany rehetrarehetra zany no mitranga de hoe ahoana ihany zany tsika ity zany hoe ohatrany balita ambinina fa mila manoratra tantara tsika zay mila manovany tantara tsika nge tao aorianan'ireny faleovatena sadasady reny tsisy ninina no faitsika mihitsy nanara-davahana fotsiny ny atsika ny mpitondra zany manakity ny androany de mbola mametrasoratany etsy am'le teny faneva le fary malagasy eto tanjombato eo changer l'histoire par la science miteny fary malagasy ianao dao mba misy fanadiadiana kely atao zao fary malagasy anizy izy zao nalefa mena anizy izy zao zany zavatra raisika ny atsy de tozatsika amin'ny fanazavana miaraka tompo manao any miaraka tompoko salama soana fa tonga mihitsy zokola fa ilaina moa ny fifanoarana ny zavatra tahaka de izy na ohatrany tsotra fotsiny any tsy fitenena amin'izy zareo nefa nano ohatrany tianaovana io hatramin'ny voalohany hatramin'ny lafiratsy antravan'izay ratsy zareo mahita an'izany de zay ny tsara petraka amin'ny voana satria raha misy fanavazavan'le député zany zao ny tenin'ny karaziopotika an'io tena ohatrany natsiana azy anio de malasa fisainana mihitsy zany de ny totalin'ny zavatra mety hopotika amin'ny zavatra io de hitanao zany le farabana mihitsy le farabana misy an'ilay tontolo iny ary iony raha ny filaza ihanytsika de ohatrany afitrandrahana tsara ny fizahantany momban'izy io tavakio zany anisany hoe amin'olona de le secteur touristique de tsy lasa ohatrany hoe aminareny nefa misy fanehonkevitra ihany kokoa avoaka an'le député hoe
ilay asa-pitrandraka raha ohatra ka nisy zavatra tsy mifanaraka amin'ilay tonina na le firenena dia tokony andaika ny fanjakana eny amin'izany ary zareo tsy ano tsy hitrandraka ny zavatra satria fantatra hoe mamodoza zany dia ka raha ny lafiny tokony hoe anoerana an'izy zany be dia be fa le teny zareo mihitsy ny ahy zany ny tena hoe izao zareo manao communication be hoe mety azo atao zao tsy maninony zazaniova ny cahier de charge dia marina le tena hoe maninona moa le cahier de charge no akeny maninona ny tsy avoaka ary ianareo mihitsy nefa nanohatra faratapony eny manohana mampitolo amin'ilay hoe fitondrana fa dia marina hoe voalazanao daholo le hoe tsy misy zavatra fantatra zareo mikasika an'io fa le voday hitany aposiny kodonano mba maika an'io fa ao atoko mahitsy izy le arabe vahiny koa le milazika an'le hoe satria resahana be hoe fa nisy avance fantatra moa zany fa zany le resaka mandeha tena lay-panahy mihitsy teny aminao le arabe vahiny sao dia mba tsy nahazo jinjahiny kely tamin'le avance nareo am'le 10% na ohatrany zany dia zay mahatonga anareo mandovokovoka aloha zay tsy anaiky fa ny aho izy aho hoe misy fomba fiteny gasy hoe nitoko fitaka fa ny atao no hitatsika eo zany misy kosa aloha ny namana tsy nahatra ny mena miraviravy dia lasa atao anatin'izay zavatraisy tsy mahazaka n'le tsy mahatra iny tena mafy be ho an'ny sasany iny mafy be ho an'ny sasany iny dia lasa mampirediredy le izy fa tsika indray zanak'olona zatra mijaly maninona moa tsika no sahirana amin'izay lafin'izay manodidina ny 2 hatramin'ny 5 isan-jaton'ny voaka malagasy nge zany mahantra ko maninona moa raha mpitalika politika ny tsy maintsy hoe anakarembe izy hoe tsy manaraka mbola tsy vonina izy efa vonina miaraba tompoko allo manao ana ya faly miaraba topo radio faly miaraba rabiba izy miaraba tompoko avatetsonany dia zavatra io nefa dia mahagagy le filoam-pirenena ty teny hoe monsieur Rabiba iny tsy gasy tsy miteko soa amin'ny malagasy zany io fa izy vazaha 8 centimètres io ampitoverinio resaka base piliary io sy resaka ile de part tsy mety amindray ile de part zany nitakiana izy ane tsy teratany malagasy fa teratany frantsay ary mizakany lalàna hoe vo ao anaty lalàna mizakana frantsay tsy mety mikasaka ny tombontsoa amin'ny frantsay dia ahoana ary ny fomba ianeketsika hoe hitaky ny departy zay aloha ny olona zao na tiana nivoaka daholo na mafatokotany zao vao maraina dia mita zandarma mitondra kofafa me aloha no ampina ridicule be le izy dia inona le olona any amin'ny sisin-dalana ho asiana mivoaka hoe afao ny fasadenareo nefa ho avy le firo frantsay nefa le tsy ao anatin'ny dinika izy departy akory ny fitakiana lizoa inona zany engasana amin'le filoha frantsay inona ny opportunité hoeten'le filoha frantsay akaty fahatelo manarakaraka an'izany ka any an-dafy avaratra ny nanaovana convention fanjanahana Madagasikara dia mbola averinao any an-dafy avaratra anatin'ny roa efa tsy lalàna raha tena tantara tsy mety zany an'izay matova iny asa hoe ahoana ny hevitrao amin'izany fa amiko aloha tsy mety zany iverina an'izay hoe tsy fanjanahany ty zany ve no averinao io tonga eo le filoha-pirenena frantsay zao tsy hiala tsiny tsy hanao grand pardon a malagasy tamin'ny olona 130 000 vonony tamin'ny 47 fa inona ny andeha atongavany eto resaky sy ny filoha rajoelona be ny andeha atongavany eto tsy fantatsina ny fanarahany za aloha tsy mahita opportunité hoetiny mihitsy eo inona zany hoetiny fatitsika malagasy efa fananiny atao eo fatany fateketsika malagasy inona ny alatsika n'izay fananiny atao zay satria mety amalazany hoe inona no andrasana amin'le filoha frantsay amin'le fatongavana eo fa ny filakevitry mihitsy aloha efa nanao communication hoe zavatra telo nisy fifanarahana fifanaovatsy fifanaraha-piaramiasa mahakasika ny sehatry ny fambolena ny angovo ary ny resaka fampianarana ho anareo nivony otrikafo na tsy fantako monsieur le décrise de vo Madagasikara inona ny andrasanareo tokoa ny amin'io misy zavatra homaninareo ve sa hoe aloha surprise amin'ny 23 le izy vao mitranga satria zany daholo igny izy olo le zavatra misy tadidiko tsara matsy fa rajonaraka tamin'le resaka sadeky ry tetsy amin'ny karina taona hitako mihitsy eo akaikiny teo mihitsy miaritra ny reny jolofotra amin'le Madagasikara sy tsabatsaba vahiny sy ny sisa tena miaraka amin'ny banderole teo ampitany Carleton teo reo ataontsika hoe mpanelanela na tsy amin'ny Carleton hoe tsy amin'ny mampanao gazety moa zany dia eo izy tena nijory mihitsy ary tena niaritra ny rehetrarehetra tamin'izany ny otrikafa mitendra ny toraka ty manao
batemy voalohany ho an'ny tenanay aloha reny zany tamin'ireny fotoana reny satria efa isany teo tamin'ireny mbola mpianatra tamin'ireny classe de terminal de efa tao anatin'ny notrika afo iza hoe inona ny hoetiny fatiantoka zay tsy ninona hoetiny zany atsika ao anatin'izao fahasahiranany voako zao mbola mandany vola ianao andray an'izany some tsy tera-bokatsoa ho an'ny malagasy zany fatiantoka ny ateraka zany ankoatran'izay de ozy hoe ile izy ange hita zao fa hanamafy ny amprisiny aty amin'ny nation indienne eto Madagasikara fotsiny malirana irana Burkina Faso malahirana Niger malahirana Madagasikara ary ny tena mampime ao anatin'le izy tena tokony mba hatonga sainatsika zanakatran'ny frantsay nge sénégalais na ny gasy ary nanao an'le fomba fiteny hoe sénégal nazo baky fa na ny sénégalais ary efa niala tao tamin'ny voalohan'ny taona teo nivoaka ny fanambarana hoe miala eto aminay manomboka zao nitafika frantsay fa Madagasikara marina le tenen'le namatsika teo lizy nge olona zany miroso olona miroso fa itsika na le mpanao ny anakamaroan'ny mpanao politika atsika ary za mpanao politika sy ny teknisiana tena mandoha tratra mihitsy mbola kolaboan'ny frantsay ny akamaroany de rehefa maneho hevitra mahamendry fendratsika etsika tsala am'zao tsika tsala am'zao sanatria inona isy maty zany akoatra le ataontsika hoe calendrier zay ho apetraka ny fitondram-panjakana malagasy mety isy koa tsy faty misy apahana fotoana mba ahafahany iza hoe le izy aloha mandalo zany na ny mpanday na ny vahiny le izy aloha de zao efa fantatra hoe hanamafy ny amprisiny frantsay eto reo za zany tsy hitako mihitsy hoe inona ny azaka zany le milaza azo mpanohatra nde hoe ho raisin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron tsy fantako mihitsy azoko zany le lojika eo anatin'le izy omaly tsika niaraka ny tabataba fa tsy manaiky an'le 20 centimetre tsy manaiky fa frantsay le mitondra atsika zay tsy voafehy ny lalàna malagasy zany fa ny lalàna frantsay no mifehy azy marina le tenen'le namana teo mahatonga azy tsy mandraraha mihitsy zany ao anatin'le izy fa amidiny any ny pastoliara amidiny any no sakaty amidiny ny mitsio ny fitrandrahana terarara koa nge azadino fa any ambanja koa problema be ary ny alalan'le orinasa hoe arena resource efa mitokona koa ny any ambanja am'izao fotoana zao zay apatsahivoko hoe izahay tampitondasy isan'andray anjara koa tamin'ny fanohanana ny leoponindreo nidina tany fotony mihitsy raha isika ary niatso manaraka de toizana ray niatso miaraba tompoko miaraba nareo amin'ny topo radio de miaraba ny vahiny nangamba ndramato elera be vahiny tonga de somary miala tsiny fa mafitsika kely ty fomba fiteniko ty ohatrany nareo hoe tsy mahatsapa am'izao fa ohatrany miady rery ihany satria na le namana mpiara-mitolona aminareo ary presque ohatrany mialalandra zany daholo ary na de atao hoe médecin prélamort ary ny fahatongavan'ny prime ministre nanao lobbyina tamin'ny vahoaka tany Antiliara de ohatrany efa saika lasany da mironany am'le fitondram-panjakana daholo zany le mpanohatra rehetrarehetra nitetika sahabasy Tiliara aiza aiza zany Andriamatoa Eliara be vahiny position nareo am'izao fa tsy mahatsiaro tena miady rery ve nareo am'izao saotra indrindra tompoko ya mazava le fanontanianao marina aloha hoe misy tokoa zany namana nitsopahana tsy mahazaka ny zavatra maro samihafa mety pression mety mena amiravoravo sy nosy zay hoe fa saingy zao mahafanty tolona anakiray ty le vahoaka mihitsy angeny tsy manaiky nizaniza mitsopahana ao anatin'le izy rehefa tsy manaiky le olona tena victime voalohany ao anatin'le izy ho sarotsarotra ihany zany niady ho andry zareo na de manao ny fomba ady ary atserasera sy mampiasa vola takininona ary zareo eto mba misy zavatra mba tena atoko hoe mba tena nakarirary aina zany de mba tena averiko apatsahivina le izy raha nijery ny famorina nataon'ny membre ny gouvernement tatonga tany atsimo andrefana farany teo de gaga ary tena malahelo ao anatin'ny herinandro masiny tsika mahita mpitondra fiangonana ao anatin'le izy zany ny cautionné an'lay fampandehanana ny tetikasa bastoliara mampalahelo azy satria maninona rehefa manao ny ataony angeny mpitondra fanjakana aiza ny olona ny miazakazaka any amin'ny mpitondra fiangonana ny olona miazakazaka lasa miandany zany lay mpitondra fiangonana am'izao fotoana zao de miandany amin'ny famotehana ny firenena miandany amin'ny famarotana ny are-pirenena amin'ny fomba kabararaka izay ny iverenako tam'le resaka fanaraha-piaramiasa nataon'ny justice EP sy ny orinasa pastoliara zay hoe ipetraky balizy zany ny justice EP amin'ny alalan'le hoe projet taratra miaramiasa aminy azafady ianareo nge efa teo ny projet taratra tamin'ny fanaovana ny Ambatovy fa inona ny tombony balizy inona le vitanareo tao anatin'le izy am'izao fotoana zao nisy fitoriana nge ataon'ny mponina faradofay tam'ireny le nisy fotoana zany le nisy fity avy eo amin'ny QMM de nahafaty azy an-dranomasina nisy fotoana tsy azo trona
ny rano nitory angeny poniny fa niala angeny justice ep niala angeny projet taratra lasa olo-kafa organisme hafa nanampy an'le ponina nandefa n'le fitoriana ny Londres amin'izao fotoana izao ka inona zany le balizo every justice ep ho apetraka ozy hoe tena mba mampalahelo aloha le izy ary tsika koa amin'ny fomba fanaovantsika ny ady hevitra rehefa namoaka an'izay ny tena nay zany tamina gazety namanareo gazetinareo teto mihitsy zay mampalahelo aloha fotra tsy tahita de ozy aho hoe nitonga amin'izay ny fanakiana ny sasany de misy miantso aty amiko mihitsy azadino ele arabe vahiny fa no manakina eveky zany de mahavery any amin'ny afo be azafady za katolika za zanaky ny katolika fa za tsy rehefa tsy mety de tsy mety za tsy nanakina mihitsy notrikafo na ny fimana nakina ny eveky tsy nanakina an'izany zay fa malahelo kosa naneho ny alahelonay zany tam'le fanekeny justice ep n'le veramiasa de joro nanao ny fiangonana amin'ny alalan'ny rafitra ao aminy de nampifanatona ny andany sy tokony ho arofanina tokony le arofanina apetraka io zany hoe ireo no tsara toerana indrindra manao an'izay fanelanelany ny fampiresana zay fa tsy miendanindray zany antso manaraky miantrano ianao miaraba tompoko allo miaraba tompoko miaraba tetradio manao ane miaraba ampe de miaraba anareo de miaraba le technicien maomparité de miaraba ny meno tompoko fantanina finaperaka ny tena mako tsy mahafantatra moa ny za misy fampahadinantsika an'le ato manaraka ny fantanina finaperaka de hoe efa miasa ve za zao le vastolyary efa mitanjaka ve zany izy amposa vola meneno taiso de za no mampahery anareo satria natina fitiavatany-brazana le tonina ataonareo satria zay ny ampiasanareo fa raha misy de nationaliste zany de nareo sikafo ao anaty ary tena manana fitiavatany ao ka io zany nampaheresine anareo satria zay oatsy mahafantatra hoe efa mitrataka ve zao le vasiliara sa mbola meneno de io aloha zany natina fivarotatany-drazany ary na ina olazaina na ina aizaraka hitanalany amin'ny tena hoe folometatra zany ane efa tena tonga de tena foana ke zany le aminay tsy mahay to zany matona foana zany tany zekatra elany tonga de efa foana tonga de dana be eo zany zavatra ka eo zany nanaovako hoe fivarotatany-drazany io ary marina fanamarian'le olona ty hoe foampirenantsika ny hoe bazary da eo zany no mahatonganay tena hoe antany hoe iza zany tena tiany présidentsika Madagasikara zany mitandrazany any akorany eo nanaovako hoe eo mampifaly ady eo fa hoe fa maintsy mitandrazana tsitseo vady aman-drany hoe isapiteka fa any andafy daholo de inona moa ny raharainy azy Madagasikara reto mampitiko tanatoka eny ary efa miodina ve le bastoliara sa mbola inona le ao ampifandrasikely am'izay fotsiny ngama satria le faharoatra hoe fanokeviny ihany kasika ny fahitana zany am'le arakaraky ny mba hoe loharambavao eniny mpandova ihany ke satria efa nisy toliarsansa zany tany ampiandohany io tany amin'ny 2012 efa nahazo an'izany de ohatrany mpandova ihany ty base toliara tya de misy an'le orinasa amerikana fandraisanao teo moa zany tena ao ambadiky le izy inona ny tena zava-misy ya ny orinasa base toliara aloha zany zao mbola tsy tonga any am'le faziny hoe fitrandrany fa manomboka am'le asa sosialy ataony io moa zany asa sosialy moa zany atao amintsika de manao imo sivalivoariary sy ny ohatran'izany zany ny asa sosialy fa raha mba misy fotoana kely ny tena mba afaka mijery ny olona ny ivelany any ny atao hoe sécurité sociale zany hafa mihitsy fa ny atsika imo ny atao hoe asa sosialy zay le izy hoe tsy mbola miodina io zany le izy verimberina foana le resaka ary marina hoe le tsy mahamalagasy an'ilay filoa ao anatin'le izy jereo any hoe misy zavatra iverenantsika kely nisy faneho-kevitra nataon'ny olon-kafa mahakasika ny fahatongavany le Emirates teto iny zany iny le flotiny dia tao anatin'iny ady hevitra iny de ny hoe tsy
tahotra tsenatra koa le mpitondra fanjakana zany mamoaka fa ny zanako ny filoha nitarika ny négociation tamin'iny fotoana iny de zay hoe fa firenena inona ary ty Madagasikara ty misy tompona andraikitra ngeto hoe raha miresaka transport zany tsika misy ministera nge misahana am'zany fa maninona ny zanako ny filoha noa mitarika n'zany négociation zany ny faharoa de ny hoe tao ambadiky ilay fidiran'lay flottiny Emirates de nisy fanarahana hafa ihany koa zay efa tsinjo tamin'izany fotoana zany fa ao ambadika eo ny resaka le mitsio sy sakaty zay mivoaka am'izao fotoana zao io de mampifandray an'izay zany ny otrikafy de ny olona ny anareo kosa efa tsy fitiavana ozy azafady firenena ny resahantsika reo tsara veriko fampidirana an'le Emirates iny nisy fifanarahana vokatr'izay de fantatra am'izao fotoana zao fa reo le avy any Emirates ireo no meritretrana hotely ao amin'ny hotely goavana amin'ny sakaty sy mitsio de hoe soronao zany le porony marina nisy fanambaran'ny ministeran'ny fanajariana ny tany am'izao fotoana zao de miteny hoe ny foanana le fanarahana tamin'ny Green Madaland fa mipetraka ny adievitra iza ndray ary zany lo nomena n'lay bailina manaraka ny fanarahana tao misy anaran'olona voatonontonona ozy hoe avoay le izy de rehefa avy eo le zanaka le filoha zay nanaovana publicité be ny nahavita fianarana makasika ny hôtellerie sy ny tourisme sy ny karazany de avy eo zany mandeha le resaka hoe isany tsy haiko actionnaire sa inona am'le fananganana n'le hotely de zay hoe zany kosa ve ny fomba hitantanana n'ilay firenena de tena manamarina n'le hoe tena tsy gasy tokoa le filoha de tsy mandrarahany zany izy fa nosy misy poniny zao ve de sahanao ny andeha anala n'le poninao amaritra n'le izy de ozy hoe inona zany no andrasantsika eto amin'ity Madagasikara ty raisitsika ny atsy manarakara miaraba tompoko allo manao ane salama tompoko salama saka tan fotsiny ako amin'ny monsieur Rabovay eny koa tena mahina azy foana maly mitety radio izy de izy matetika manome tsiny fanohitra foana manome tsiny izy nefa efa elany nanohitra de izy konefa toujours manohitra le basy toliara sy toliara nrehetrarehetra io zany fa maninona tompoko ianao raha ohatra aloha tena mitady hoe inona moyen ahafahanareo mba mitavatra satria tsy ampanohitra ny anareo ianao zao miady rery mihitsy ianao maninona nareo raha eto Antananarivo nareo misensibiliser reto le olona avany toliara aloha na salam'izany marina fa tena tian'le tanindrazana nareo efa hatramin'ny président Rajona efa eniko namodika an'le taratasy mavazana azy teo amin'ny ambatomena kanefa nareo ianao zany eniko isaky ny eniko anao tsy te hiaraka amin'le mpanohitra mihitsy ianao fa tonga de manome tsiny foana ianao hoe manana eo anatrehan'le mpanohitra za tena manontany mahitsy be fotsiny azafady monsieur Rabovay fa ohatra mahadiso anao ny fanontaniako tsy misy valeur ve ianao sa tsy mitombona le zavatra teninao anatrehan'le mpanohitra sa hoe tsy mahazo lohany mihitsy ianao eo anatrehan'le hoe fanoherana de manome tsiny an'le fanoherana foana ianao hoe tsy mety le mpanohitra fa mpiatsara velatsika raha vao tsisy mpanohitra ne io tsy maintsy misy fiatsara velatsika foana mpanohitra fa raha izany foana ny tsy anaovana zavatra de mety tsy andeha le tolona ataonareo de ianao ve fa mba nanatona nangataka fanantonana tamin'ny JTCP ohatra mba tsy fanomezana tsiny am'izao hoe mediabe aby zao marina fa mety misy lalana tiana alehan'ny JTP ne ao anatin'le JTCP ne ao anatin'le izy le projet taratra teneninao fa tokony mba manatona tsy fantatra aloha fa za tsy maninona mihitsy fa mba manontako fotsiny tokony mba fanatona ny JTP aloha no azafady indrindra fa lava be le fanontaniana sotra rehetra makasitraka anao le fanontaniana tsy sorona koa zany amaly anao anatin'le izy le izy tsy misy resaka fanaratsiana ny samy mpanohitra tena tsy zany mihitsy fa ozy hoe tsika kosa andao tsy fampijery arina tavy satria firenena le resahana ny any ny hoe tsy te hitambatra sy ny karazany tena miezaka manao an'izany mihitsy ahoana ary zalany hitambarana fa le izy sadasady de tena mbola veripetra itsika ne na ny olo-pirenena nge mahatsapa an'izany kosa za nge fanontaniana fotsiny de mipetraka hoe naninona ny tsy tanteraka ny antsika fotsy naninona ny tsy afaka mihitsy zany itsika nanohatra n'le ny valim-pifidianana tsy nety teto reny na ny législative na ny communal le any ange le adevitra ao anatin'le izy mampisy sadasada am'le fanoherana raha resahany zany tsy midika hoe tsy te hitambatra ozy hoe resahany zany mba hatsara zavatra zay zany le izy mba hafahana manitsy ny di satria ozy iolay tsy fisian'ny firaisankina matitra mpanohatra io no mahatonga an'le mpitondra fanjakana mandia am'izao fotoana zao manao zay tiany atao mampalahelo fa eto de miteny fa ho marinitsika zay raha pitso rafakapitso ny mpitondra fanjakana nge am'izao fotoana zao ka efa misy masamy teny
hoe irahanina indray no asolonay ny lehibean'ny mpanohatra mampalahelo ange zany resaky zany le namako ry avako isany eo anatin'le izy koza hoe andao koa le izy ifanampitsika samy tompona ndraiky tsika eto amin'ity firenena ity na ny mpanao politika na ny olo-pirenena na iny andao le izy ifanampiana de andreo tsy ifampijerena arina tava ny hoe tsy mahazo tsenony reo ve te hitarika ave oza hoe ny ahy tena mpanetretena na de am'izao taonako zao fotsiny ary tsy mahamaika ny andeha hitarika ny mpanohatra zany tena tsy mamaika azy zany tsy mamaika ny otrikafo zany fa hoe ahoana no ahafahantsika manana fanoherana mafy matanjaka itokisan'ny olona zay no mahatonga anay zany tsy mijery arina tava ao anatin'le izy manao izy ianao mifivaraina amin'ny justice EP sy ny karazany naneo anivon'ny justice EP koa ary zany mahafantatra tsara ny tena ny tompona ndraikitra sasatsasany eo mba tsy hanonako anaran'olona fa le izy zany na de zay le mba hoe za taitra hoe olona mifakafantatra zao ihany fa maninona aloha tsy mba mifampiresaka mifampanontany hoe inona no tokony atao tsy nisy an'izay zany teo anivon'le izy ka ny ozy hoe ny le alahelo an'ilay firenena ny olako ao anatin'le izy ahoana moa tamin'ny fampidirany namana Roland eo tsika ny nosy lehibe indrindra tia ranomasimbe indiana tsika manana ny rehetrarehetra fahana miatrika ny fampandrosoana tsika ny matikambo le mpitondra tsika hoe andeha hanampy any Komoro tena mezany Komoro tsika am'izao fotoana zao fa naninona loatra zany le tiana ovaina de mbola ny amporiziny frantsay no amafisiny eto miresaka nosy malagasy tsika de misy ohatra le menangeny saitsika rehefa niresaka ny fitakiana nireo nosy malagasy reo za zany tsy misady rese amin'ny Andro Rajoelina fa izy tsy gasy fa frantsay fa za amitsika malagasy no mitodika ao anatin'le izy teneniny zay tamin'izany fotoana zany ay zay ozapeanareo hoe ozay lizy nge ozape atsika mitambatambatra fa izahay nge mamoa an'lay fitiavan-tanindrazana ao anatintsika fotsiny hoe misy zavatra sala am'izao tsy tokony ekena fa azano izapeanay no jerenareo fa ny atsika mitambatra 3 tapitrisa tsika inona ny tokony atao tsika anaraka doka kely ndray tsika de mitohy amin'ny apahan'ny fahatelo anatin'ny fandarana récupération nani.relenkitrika.com eny amin'ny immeuble sonirana vindivatra vidéo anatrany kala www.ketrika.com ireo entana safidinao ary alaiva amin'ny fotoana rehetra izay mampety anao zany nanfiry Ketrika.com, authentique, moins cher et disponible de suite. Top Radio FM, Roamzato, Tepkavalo. web.topradio.mg. eny ary de mbola mitoy ny fandarantsika mbola hito ihany koa ny vahiny ela arabe vahiny mazava loatra mbola ny raharaha bastoliara moa zany tena nihodikodina teo ndresaka fa eo ihany koa ty ataontsika hoe fahatongavan'ireto vahiny some anankiroa no apetraminao Madagasikara de eo ny COI de any amin'ny anymbolana faharoa am'ty taona ity de misy ihany koa ny anivon'ny SADEC zany fa misy antso angary technicien raisitsika aloha ny antso hoe miaraba tompoko tapaka izy tapaka ay misy vonin'afa miatranoa ianao miaraba tompoko Allô. Eny ary. Salamane. Salame. Manao ny topo rehetra ny tena. Miaraba tompoko. Fanentana de ny vahiny. Miaraba tompoko. Tsy de misy commentaire atao firana moa fa fanamarena fotsiny ny hoe mba misy ampoko tahaka izao misy an'ny arabe vahiny zao ihany eto Madagasikara. De mba misy fanantenana zany na de mbola kely azy eto mpanomboana rehefa manonona reo fa nanomboka de mbola manohy tsara zay fanamarena ihany koa lafa ny teknika raha misy manampahaizana tena mahay ekeny ratany anisan'izany professeur Nason Stéphane zay manao politika izy parce que reo firy loatra ary tsy ambiresaky rehetra izy ny tena misitadina fa eo am'le tena faiza amin'ny ankapobeny fa raha resaka politika kosa aloha de tena mazava ny an'le zalahy iny izy ohatra ny voalohany izy rery no niaro ny mponina Motro Mazaka tamin'le fanotofana an'le Makopetsy Misatatra izy no voalohany de taty afara moa ohatrany fitinahiana ny firy de izy zao le malaza fa zava-drozo amin'ny lafiny scientifique lafiny teknika iny base toliary io lehibe resaka fa tena nazava be fa fanazavany de eo koa mangy arabe vahiny de inona moa zany reno ngamba raha ny taona aloha fa ny fanatakarana zavatra kosa mba lasa lavidavitra ihany dia raha soanareo re fanavotana ty fatandrazany ty maherezy ina tsy de tena fanontaniana moa petrany zany fa de fakahirezana anareo zany ao anatin'le ataontsika hoe
tolona raha hoe zay ny malaza n'lesy i professeur tokoa mitondra fanazavana teknika am'ity zomaly nanao vidéo kely mikasika an'io raha io ary mitaka ny isin'le hoe karazana famerenana an'leo satria misy tafitra anankiroa tsy mitovy tsy mifameno zany zay nataony institutena sy ny tompona andraikitra aveo ny université antoliara dia hitantsika eo andao ampiarahana am'ty andro ty aloha dia omenanao ny micro miaraba tompoko salama miaraba mifanady dia miaraba ny président miaraba tompoko président mo kristianina zany président mirina kely an'le anina satria tsika zany samy mpitandrazana fa ny fomba itiavana azy fotsiny no samy hafa fa tena miaiky amin'ny président mihitsy misaka raha makeny amin'ny ambasady manina dia za moa ny tene tsy ampoza be dia mialatsiny raha ohatra hoe nandonanao le izy dia nahitsinao moa hoe fitambaran'le ozape zany nefa lzere le virusina fitsaratsarana dia tsy possible le izy fa fazakana manambola manataitana dia mizarazara tsy possible donc mila miaiky tsika fa tsy ampiery dia ina ary ny ery ateratsika le pary ny teny fotsiny dia nisy ny tany aman-danitra io fanahy dia rehefa nisy le tany aman-danitra dia natokany Madagasikara dia nasiana arena be dia rehefa hitondra n'le Madagasikara am'izay tsika dia adintsika an'izay le tsy tamaso le napisy an'le arena sy lena fa lasa miteny tsika miongana arena fotsiny dia petraka fanontaniana elo fa manino tsika mahantra gisika eran-tany dia voazavan'le boky teny fiainana raha ny fonoko aloha miaiky an'io ary zay le zaraiko ny tsy miovy zay ny ana zany mety miovaova fa le solution hoetiko arakaraky ny andanany andro mahamarina an'io satria mipetraka fanontaniana ilo very fanambola velona ny olona président zao teny tam'lahady hoe namozako ny aiko raha aza manao sorona am'izany efa vita ny Jesoa zany tsy mila n'izany tsony mifiry zay raha lasaka teto zay fa ny safiditsika no ahafahany miditsy eo amin'ny fiainatsika nameny safiditsika Dieu propose de l'homme dispose dia rehefa misafidy azy tsika ndray tsy misafidy azy epalahika ahoana moa ny ahasambatra firenena am'izany ary ny tompony politika dia le pahary ny tena nanao politika voalohany fa politika tsara ary ny firenena tsy andeha zany io raha tsy hoentina amin'ny verina amin'ny pahary tsika vao tena anaty baiboly raha vao misaraka amika nareo tsy mahefa na inona na iny dia ino ary le vitantsika am'izao dia zay koa le Goliata be koa le adversaire zay zany message eo ambadiky le Davida kely sy Goliata Davida kely tsy samy ady tamin'ny Goliata fa tapatapatodolo fa Davida kely kosa ohatrany mba mitondra ny heviny fotsiny izy mikasika an'le raha teo fa mazava zany ka le izy nge za aloha manitsy fotsiny hoe le hoe tsy fampiana ozabe sy inona somary nandona tsy any mihitsy le izy ka tia ampisaitsainantsika fotsiny hoe averiko le izy hoe mitarika ny ady hevitra ny otrika fa itsika rehetrarehetra mitambatra no mahavita an'io na tsy mahavita an'io zay fotsiny ny azy zany no tiako ampatsahivy le mahakasika ny professeur Narson efa misy antaloha resy ty ary dia manohy fanazavantsika miaraba tompoko salama tapaka izy eny ary le mahakasika ny professeur Narson fotsiny mariako hoe misy tokoa zany fifandraisana eo aminay ary isan'ny andratona hevitra bidabe izy mahakasika an'io zavatra io nisy la conférence internationale farany zao nataony teto Madagasikara zay tely Ambodratrimo no nanaovana azy isan'ny nanatrika an'izany zay ary nandray anjara mavitrika tamin'ireny resaka reny tokoa zany aloha misy olona sala am'izay satria ny adevitra koa nge dia zao hoe ohatra zao ny NSTN ny invitena tamin'ilay conférence internationale nataony professeur fa tsy tonga tsy namaly ny antso mihitsy zay zany le izy kanefa le izy zany ny adevitra tamin'izay dia ny hoe ny NSTN zao mamoaka an'le hoe raha ny échantillon nalainy zareo tao arany le izy dia ho anay le tsy dia matakatra firy indray mametraka adevitra hoe ahoana moa zany no tena inonay fa tao arany be tokoa no nalainy le échantillon fa tsy tamin'ny toerakafa zany le mila anaovana adevitra dia nisehatra ny sokafandry professeur Narson sy ny ekipany zay misy technicienne be lehibe tsy professeur Narson ihany tadidiko nisy américaine nisy danois nisy frantsay nisy anglisy nisy allemand tonga tao amin'le izy zay na tsara mihitsy le reny zany sehatra anankiray efa tsy manao le mpitondra fanjakana efa tsy manao le orinasa misy olona sala amin'ny professeur Narson nanokatra n'ilay sehatra nanasa ny rehetrarehetra fa zay le samy tsy momba ihany angeny tonga tao zany le izy hita hoe izany tsy te hanao adevitra zany ao anatiny le resaka oraisina indray ny antsary miaraba tompoko salama ao tapaka le izy le arabe vahiny ny fotoanantsika moa mandeha any fa tsy maintsy mba ho antaniny ianao zany
ina zany mety ho toy an'ity raha ty raha manao projection tsika zany zao eo anatreo zavatra fanitranga nisy hetsika tonga ny entre guillemets fampanginana samihafa zany dia tonga ny mety hoe misy mpaneo hevitra ohatrany hoe délogena avy aty aminareo mpanohitra le izy dia nitonontonona hoe hatramin'ny anarana toko ary nampiasaina zany HVM TIM ny RMD ny MFM zany tao anatin'ny izy ina no toy an'ity zavatra ty zany raha ty amin'ny côté anareo ohatry hoe miankina amin'ny fitondram-panjakana io fa ho anay indray aloha zany ao anatin'le izy zay tsy miemotra ao anatin'le izy ary ny antso avy efa nataonay zany dia apatsahivoko eto hoe mila manambatra heritsika zay le ozabe mitambatambatra eny reny zany le intimidation izy mitovy na endrika samihafa ary le mitrangatany avatomandry le tonga dia fa zao 3 tapitritsika ny mpitondra fanjakana ny fandimby teto rehefa misy zavatra mafana ohatran'io samy nanao ohatran'io daholo samy sambotra samy nanagahatra samy naninona fa zany ve rehefa aveo nge rehefa tapa-kevitra ny olona fatatsika ihany nefa ran'ny tantara ndao raisina indray niantso manarigary miaraba tompoko salama miaraba tompoko miaraba ny toporatety dia miaraba vahiny miaraba tompoko misy tanàna maromaro reto dia mato be vahiny tonoko manomboka ny be omby maripatika marimiandra kily malinika tsiosy belavenka analampisandy ankeva zany hoe tafito anatin'ny base filiara reo tanàna rehetra zao fantatro tsara polona mpamboly asy ny asy maty ane dia ohatran'nalay mpanay mivadika amin'ity base filiara ty fa ngaty hevitra tsiny hoe amerenana ny famboleka azy fa olona mamboly asy ny amanaliny mahazo tombotsoa be ka ty base filiara ty raha misy vitikely ny ola aso amin'io zay fa dia makasitraka toko isan'nalaza zany asima zany ary ho an'le olona miteny hoe zay manohatra fampandrosoana zay miantsoantso foana velomy mitoly velomy ny hasima velomy ny simatex marina le teneninao teo len'le orinasa-mpanjakana reny nge ninina vonoana mihitsy tao anatin'le izy tao aorianany hasima efa nisy ihany koa ny tian'ly izay sono melona n'io hasima io zany fa tsy fantatra zany nefa ran'le izy rehefa aveo raha jerentsika nge le politika an'le mpitondra fanjakana dia tena mitoy le izy nypotehana le fiarin'le malagasy hoentina itenenana zany rehefa aveo sy anamarinana hoe tsy manana vahaolana ntsony ange tsika koatran'ity fa zany fambolekasy zany io moa tsy le coton de tuliara tenen'ny tsy zay le sahatsika fa hasima zany no resahantsika ao anatin'le izy fa tena nampiodina ny toe-karena tokoa zany ary mino fa fantatry le zokolahako zay niantso teo tsara mihitsy maina ny tany ny faritra ny atsimo fa tsy hoe maina io dia tsy mamokatra tsy misy ohatr' zany io satria tsy de mila rano be manahoana ary misy ny atsika nge ny rano eto Madagasikara 1 million de mètres cubes par seconde ny very any an-dranomasina apetrao ny politika makasika mazavan'izany andao re amokatra ny anay zany zay foana andao aloha tsika amokatra ny zavatra ilaitsika efa io ny antso manaraka sao dia mba manana vaolana izy sa fanontaninana eny aminao miaraba tompoko allo miaraba manaonarabanareo salama le vahiny aminy de hoe le hetsika fotsy re zao ny efa rany ohatrany hoe mentsiny le hetsika fotsy de tsao farany tam'le tolana zao le hetsika fotsy tateraka satria le fitondrana setry de ampy zany hoe hatramin'izao zany fitondrana hoe zany foana de maninona moa zany nareo zany hoe mba mpanohatra koa zay vahoakany tsika rehetra efa mahalala hoe ty fitondrana ty efa nitonany mitizy efa tena lany aiky mihitsy efa zay zavatra ataony rehetrarehetra ahitana problème daholo amin'ny fiainan'le vahoaka de nareo zao hoe mpanohatra inona ny zavatra ataonareo zany maha-olotsotra ana zay olotsotra zao hoe ny tena hevitra zao de ndao arodana io de ahoana nareo amin'izany mila zany tsy maintsy miseho zany ohatran tamin'ny 1947 tena mila fasahina zany hitolona an'izao fitondrana zao zay aloha zany fahitako za olotsotra mba hanalana an'le fitondrana mba tsy cuise an'izao zava-doza ataony foana zao satria mila nio miala mihitsy tena mila miala io raha tsy zany tsika de ny dictature ataony ara zany efa mandeha mihitsy nefa tena hita miseho mibaribary ka nahoana nareo tsy mahasavy nareo
sa ahoana andao fa ny vahoaka efa mangetaeta tolona mahery vaika mba tsindovana ny taranakany orina indrindrindrindra dia nareo milaza hoe mpanohatra tena mpanohatra andao eto ny vahoaka andao fa zay sa sotra to eny ary sady maraparana angamba nefa ao anatin'le antsy mamaraparana ihany ko iny no ele arabe vahiny hevitra ray koa zay a fa hevitra ilay zany moa zany ny hevitra ny olom-pirenena izay koa ngeny mazava-dehibe ny faneho-kevitra sy ny fisina aina manjery sahala mitony dia mamperitreritra zany za zany mamerina foana hoe raha te ho tafavoakitsika dia mila manova ny tantara zay le izy dia mila manambatra hery ahafahana manova an'izay tantara zay raha tsy zay tsika ho sahirantara izy le misitry ny serasera fa andrasina andraikitra izay manovanova tantara zany moa be koa ny mpitondra ny fadibona na ho anjany daholo atao anatin'le izy fa za zany ozy andao atambatra tsika am'le hoe ny ahy zany zay foana ny antso dia averiko le izy hoe andao atambatra le hery ny base toliara andao tsy apetrakintsika fotsiny hoe problema ny any atsimo ary pirenena io ny resaka famarotana nosy ary avaratra ny mitsio sy ny sakatia tanytsika reny andao tambatra ny hery ny resaka reto le olona victime ny everiny fitondram-panjakana miaraka amin'ilay arena resource ato ambanja hoe trandraka tairararaty reto malagasy otratsika ireo andao atambatra ny hery izany manahoana ianareo ameritsetosika izay tsy manaiky an'io le projet présidentiel io nareo le victime ny lalambe mikodana sy ny karazany be dehibe ozy hoe andao atomboka amin'izany aloha le izy satria raha vao miparitadritako tsika dia mezan'ny antsy miaraba re miaraba ny topa miaraba tompoko miaraba ny vahiny miaraba tompoko efa za mahita hoe efa mazava be le message alefa ny fanjakana efa mazava be mihitsy le izy vatomandry apetra ny matsilany ary sakatia renina manakana ary mipolina dia renina anaovana azy amin'ny melomaina mihitsy izy mitonga masika mbola miampy convocation anaovana fanadiadiana ny base tsy resahanareo hoe tsy atsony izy tsy miresaka tsy miavonavona ny COI enerny ataoko hoe symbole ny filavony Madagasikara lefina symbole na faharesen'ny Madagasikara ny le andraisana le flou frantsay ny fangadahan-dalana ny hetsika tsy mahazo rehefa mpanohatra rehefa momba anazy tsy maka fa tonga dia milatsaka fotsiny amin'izao ny officier mba mananatra terena ifona efa mazava be eo le message sy zay resantsika rehetrarehetra eo ka zay le message dia inona ny ataonao marina be le teny lerana bavy teloka fa tsika mihitsy koa ny tena tsaratsara ke zay ny tena antony io ohatrany hoe teo lohany ve ohatrany teo lohany daholo ve fa rehefa tsy resaka izy efa mazava be le message efa mazava ny tiany atongavana dia tsika fotsiny mamaky le message sisa so le to eny ary iny angamba ny antso farany raisitsika elarabe vahiny dia sady anao famarana antsika io ya mazava l izy hitantaratra amin'ilay faneho-kevitra tokoa zany aloha fa tena mararitsika tena mararitsika fa kosa sarotra amintsika zany ety amina sehatra sahala am'izao ny tenenantsika hoe zao ny paikady zao ny inona ao anatin'le izy ozy hoe fotoana zao ifanantonany fotoana ivondronana ny aveliko foana hoe raha miresaka n'ilay fanoherana teo ane ozy hoe aveliko hoe tsy akijery arina tavy io fa mba mitady fanoherana matomatotra kokoa tsika mba ahafahana manovan'izao zavatra misy zao zany eto amin'ny firenena misy ihany koa zany teo resaka hoe andalo ny flou frantsay Emmanuel Macron inona ny tokony atao azy aloha mba misy zavatra ohatrany mahavariana kely any hoe tokony mba apetsika ny ampotsika koa hoe aingena itsika malagasy ty ary zany tsy mendrika homena zavatra tsara raha tsy mandalo ny flou frantsay ay azo lokolokona ihany ka reny lalany reny ay azo tapitapenana ihany a lay reny le tiptop eran'ny tanàny reny betsaka ny zavatra azo amboarina afaka natao ihany ka izany le izy fa maninona no andrasana fandalovan'le flou frantsay misy naman'izay ary manao vazovazo hoe ohatrany mba hafinaritra vetivetsika dia androso raha mipetraka eto ataontsika hoe raha ivolana fotsiny le flou frantsay a be dehibe ny zavatra iova eto amin'ny firenena eto ozy hoe mba mendrika zavatra tsara koa e
ny malagasy zany nole mpandohetra ao anatin'l izy fa tsy andrasanareo sehatra sala am'izao voajereny ny farany de ny hoe am'izao moa zany raha miresaka nosy malagasy tsika de tsy misy resaka zany le izy za veriko ihany raha miresaka nosy malagasy za tsy miresaka amin'ny andro rajoelona zay frantsay akory fa mitodika amintsika malagasy hoe inona zany no tokony atao manoloana an'izay areto a misy zavatra malasa fisainana ihany ane zay tsara no mba mamerina azy de ny hoe itsika zao a ezakezahana ny fitrandrana ny reto are-pireneny reto na tsy azahoitsika tombony ary fa nefa jereo tsara nge fa lehilahy adinika ao anatin'le resahana vo resaka ao ny resaka sakafo vo resaka ao dika zay mila tany nge anaovana an'izany ny any aiko de apetraky ny olona indray miazakazaka eto amintsika reo le miraitsireo mamaritra tany manao an'iny te amokatra te an'iny le zone économique spécial moa le filaza ZES reny ny any aiko hoe ao arinan'io a be de be indray no tany fariparitany eto hoe misy investisseur ohatra zao andeha maty de itsika tsy avela amokatra ao anatin'izay nefa ny avy any ivelany miazakazaka hamaritra nya tanytsika eto zany ao anatin'le izy fa tsika rebirebena fotsiny am'le hoe ndotra andrany reto fampandrosatsika sy ny karazany koa zay hoe tena mba mila meritreritra itsika malagasy ary ty fireneny ity tsy an'olona telo sefatra telopolo tapitisy tsika ny tompony de zany ndao mba samy eritreritra ny malagasy eto anatiny fanahy ianareo mba nanana tombon-dany ny angarany vitana lasa ny velany ary ny nampandrosin'ny firenen'ny olona sasany ange ny fandraisana anjara mavitrika ny diaspora tao aminy fa kosa nisy paiky sy lamina napetraka mazava tsara nanomezana sehatra ny malagasy na ny ato anatiny ny any avy any ivelany fa raha ireo fotsiny no mahazo assurance koa reo le diaspora atsika ireo zany ka mba tena hoe mamerina n'izay vola tokony averineto ka misy assurance hoe mampiasa ny volaneto izy de mba tena mahazo ny sitraka tokony an'izay mino ah ianao fa vetivety ny mampandrosan'le Madagasikara fa le sécurité an'le investissement mihitsy koa zany no manahirana eto amintsika eto satria ny mpitondra rehefa malagasy mba te hivoatra dia so de ho adversaire rapitsy to de kapakapaina indray zany ao anatin'le izy a be dehibe zao ny orinasa am'izany redressement fiscal resahanao zany any gasy a lasana gasy raha tsy fanahy sasatsasany zany le izy satria anaovana redressement fiscal le olona rehefa tsy mitovy hevitra aminao de potika le orinasan'le olona hoy zay hoe tsy mety ny zavatra sala am'izany fa mba mila tonga saina itsika samy malagasy ele arabe vahiny zay filohan'ny antoko otrikafo ary ihany koa filoha lefitra ny fikambanana masikoro miray arivo renivohitra ary ao anatin'ilay plateforme zany a le hoe diovy Madagasikara zay ny vahintsika tamin'ity androany ty be dehibe ny zavatra mbola afaka resahana fa amin'ny fotoana manapetra ihany amin'ny fotoana manaraka mbola hodiniatsika ny anoizana zany ele arabe vahiny fa de makasitraka aloha tamin'ny fotoana tamin'ity androany ty sorana be dehibe ihany koa ny mpieno zay nandray anjara teo na nametraka fanontaniana nanao fanamariana na ny name fampirisiana ihany koa raha pitsitsika de mbola eto ihany fa ny amindroany aloha de faranana ny fandarana mandrapitafa mandrapiresaka ho amin'ny manaraka indray makasitraka anareo teto amin'ny top radio tamin'ny fanasana makasitraka ny mpiaino ihany koa no ihany atokantrano any na eto Madagasikara ny any ivelany eny ary mandrapitafa de soavanto toko lasy toko vavy